Ry havana malaza rehetra ao amin'ny tompo ho aminareo eny ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompo ary ny fitariany fanamasina. Amen. Izao fanompoam fivavahana ampitain-davitra izao ry havana dia iarahantsika amin'ny synodam-paritany Antananarivo Andrevana ary tanterahana eto amin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara, Ambodimita Betela Firaisana. Ny liturjia amin'ny endriny faharoa no iarahantsika miombona amin'izany fandaharana fanompoam-pivavahana izany. Ary satria moa mbola ao anatin'ny jobily 520 taona ny synodam-paritany isika, dia andeha rahantsika miretina ny hira faneva 520 taona synodam-paritany Antananarivo Andrevana. Dia ara-hitsanga sika hitera ny tompo. Ny salamo 520. Salamo 520 andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy ary ny hira fahavalo no hiterahantsika ny tompo. Salamo 520 andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Ndeha ary sika iombona mpanao salamo, idira ny tompo manao hoe: Jehova, aza izahay nomena voninahitra fananaranao ihany, noho ny famiraponao sy ny fahamarinanao. Nahoana ny jekilisany manao hoe: aiza izay Andriamanitra, nefa any an-danitra Andriamanitsika. Fa nanao izay sitrapony rehetra izy, volafotsy volamena sy ny sampileny, asa ny tanan'olona, manambady izy fa tsy miteny,
manamaso izy fa tsy mahita, sofiny izy fa tsy mandrety, mananorony izy fa tsy manombola, manatanany izy fa tsy mandray, manatongotra izy fa tsy mandeha, ary tsy mahaloto eo amin'ny tendany. Ho tahaka izany mahalasy izay rehetra matoky azy. Ry Israely io matiany Jehovah, hery sy atingany izy. Amen. Ivavaka isika ravaka. Andriamanitra rainay eo, mideranao zay mankalazanao, manome voninahitra anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Dia ianao Andriamanitra tokana, mpamonjy anay ao amin'i Jesosy Kristy zanakao. Misaotra anao zay satria tsy miova ianao, ary tsy miova ny fitiavanao anay, dia ilay fitiavana mahagaga loatra, satria izay avy aza mba tianao. Raha mijoro eto anatrehanao zay ankehitriny, raha manatrika anao Andriamanitra zahay, dia miariary sy mianjaanja eo masonao tokoa ny tsy fahamendrehanay. Iza tokoa moa no afaka hiaraba tena ho mendrika Tompo, fa mpanota tsy mendrika izay rehetra. Fa raha mandinikeloka mantsy ianao, dia ho fahafatesana no anjaranay. Ka noho izany indrindra Tompo, reto izay manatona anao amin'ny fanetretena ankehitriny, manantena ny famindraponao sy ilay famelan-keloka
tsy mety ritra avy aminao Andriamanitra. Mino tokoa mantsy izahay fa Andriamanitra mamindra fo sy miantra ianao, maro-po sady be famindrapo. Ary raisinay ao amin'i Jesosy Kristy izany famindrapo sy famelan-keloka izany. Tompo, aoka hiasa aminay ny fanahinao masina, mba ho teny velona aminay ny teninao, ka ahatonga anay hiaina sy hivelona amin'izany isan'andro. Indrindra dia ny soa-sakafo mofinaina tokoa, fanilony tongotra sy fanazavana ny lalana izany teny izany. Dia izao fanompopy hivavahana eo ambonanay eto izao Tompo, dia ataonay ho voninahitra ao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen. Petraka isika rehetra. Tonga eo amin'ny fotoana izay ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ravako, ary alohavan'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora, izany na ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora. Ataontsika ny hira efa voalahatra 9:700 andininy voalohany ihany. Mangataka antsika ankizy tanora mba hitsangana, andeha hiara-hivavaka isika. Jesosy, misaotra anao izahay satria omenao izao fotoana izao indray hitenenanao aminay. Avy Jesosy fa vonina hiaino anao izahay. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Amin'ity anio ity dia mbola manohy ny lohahevitra hoe maharitra tsy miova ny Tompo isika FJKM. Ho antsika ankizy tanora dia tsy diso anjara amin'izany isika fa mananambara amintsika ny tenin'Andriamanitra. Andeha tantara anankiray no entina amintsika. Mpiara-mianatra tsy nifankafohy izy roa lahy ireto, fa noho ny fahalebiazana amin'ny roso dia tafasara toerana. Samy notezaina tao anatin'ny fiainana kristianina, kanefa samy nanana ny lalany koa rehefa tonga teo amin'ny fotoana nahalehibe azy. Ny anankiray nanambady, niteraka anankiroa, manana ny ampy raha ny fivelomana. Ny anankiray tsy latsaka izany, niteraka anankiroa ary tsy azo atao hoe sahirana. Indray andro nandeha nanao tafika masina ny fiangonana, tany no nionan'izy roa lahy ireo. Rehefa niaona dia akory ny agagana, samy faly aloha, manao an'izay salama, aina vaovao, dia nifampiresaka teo. Ilay natao hoe anao tafika masina dia gaga nahita an'ilay namany, fa ahoana ry se fa misy inona, dia nitantara teo izy. Ny vady aman-janany indray maty tao anaty lozam-pifamoivoizana. Ny arenany rehetra rehefa voalaza fa izy no nahatonga ny lozam-pifamoivoizana navony vady aman-janany, dia lana ny karakarana anazy mba tsy handehanany any am-ponja. Rehefa vita izany dia tsy nirarahin'ny fianakaviana intsony izy satria
lasa sahirana. Teo amin'izay indrindra no nivadika koa izy, tsy nahatadidy fa ay moa ilay Andriamanitra efa nitondra azy hatramin'izay dia tsy miova fa izy niova. Lasa ampirenireny, tsy piditra am-piangonana, manao asan-jiolandra indray mba ahazahoana sakafo, dia toy izany no tantarainy tsara tamin'ny namany. Ankizy sy tanora kristianina no resahana. Andriamanitra dia tsy miova, Andriamanitra dia maharitra. Fa rehefa iresaka tamin'ity namany ny anankiray izay itoro ny filazantsara, dia nahatadidy tsara izy hoe kristianina io olona io ary mahafantatra n'Andriamanitra, saingy latsaka tao anaty famioza-po ary ny vily tsy nanaraka n'Andriamanitra indray, izany hoe lasa niova lalana. Tsy ny teny betsaka izy fa hoy izy hoe zary se mbola ao am-piangonana ihany aho. Mampalahelo ny tantarany se saingy izao. Tadidiny se fonisika vao afaka baka dia izao no teny nomeny dadanay sy neninay antsika. Romanina 12:12. Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Zay ry se dinio tsara izay. Fa koa aza dino ny voasoratra ao amin'ny Isaia 49:14 ka ny tapany voalohany ihany tena tadidiny se dia izao: na dia mandra-pahantitrareo aza dia tsy miova. Izay tantara fohifohy izay no entina amintsika ankizy sy tanora, ry ray aman-dreny. Tsy miova Andriamanitra, fa ny fiainantsika eto tany no miovaova. Mety misy mampalahelo, mety misy mahafaly, mety misy manahirana, kanefa aza dino fa maharitra, tsy miova Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ndeha hiara hivavakantsika. Tompo, misaotra noho ny teninao, fa te hitazona anay amin'ny mahazaka ny fitiavanao indray ianao, ka mampatsiahy anay fa tsy miova ianao. Ampio izahay mba hatsiaro izany mandrakariva, ka haharitra amin'ny fivavahana, hiaritra amin'ny fahoriana, ary hifaly amin'ny fanantenana. Misaotra Jesosy. Amen. Ny ambara-peo no anatanteraka ny zara fanimpony, anatanteraka ny hira milohan'ny vavaka sy ny soratra masina izay hovakiana mifandimby. Saya
iombam-bavakantsika ry havana. Isaoranay ianao Andriamanitra noho ny fitahiana sy ny fitantananao anay fa zava-mahagaga loatra ka tsy takatray. Tsy ny herin'ny tenanay na ny fahalalan'ny saina fa ny herinao Andriamanitra mitony anay ho tafavory eto amin'izao tranonao Andriamanitra izao. Andre hiaina indrindra hanambaran'ny teninao ireo mpanomponao dia fanainao masina no heloha ka azahoanay mamaka tsara ho hery ampinga hifaharanay amin'izao herinandro izao dia hanananay fanantenana fa ianao ilay Jesosy Kristy teny tonga nofo ny hombanay amin'izay rehetra fikasana tsara. Mamaligny vavakay Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iaraka maksy ny teny efa amin'ny soratra masina isika ry havana. Araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia toko faha 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 7. Isaia toko faha 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 7. Jaona toko faha 9 ny andininy 12 ka hatramin'ny 7. Jaona toko faha 9 ny andininy 12 ka hatramin'ny 7. Ary faharanana ao amin'ny Romanina toko faha 12 ny andininy 15 ka hatramin'ny 13. Romanina toko faha 12 ny andininy 15 ka hatramin'ny 13. Ny teny rehetra dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Miainoa ry taranak'i Jakoba sy izay sisa rehetra amin'ny taranak'Israely, izay nobabenatra hatrany an-kibo sy nentina hatrany am-boka. Na dia mandra-pantsitrareo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no hisahirana mitondra anareo. Izao no nanao ka izao ihany no hitrotro. Eny, izao no hitondra sy hanafaka. Ampitovinareo amin'iza moa aho, sy amin'iza no hanoharanareo ahy. Ary iza no ataonareo tahaka mba hitahany amiko, izay mandraraka volamena avy ao an-kitapo sy mandanja volafotsy amin'izany. Dia manakarama-panehy volamena dia hanao izany ho Andriamanitra, iankofany sy vavahany. Dia betainy ho eny antsorony iny ka entina, ary apetrany ao amin'ny fitoerany iny ka dia mitoetra eo. Tsy mahay miala eo amin'ny fitoerany iny, ary na dia misy mitaraina aminy aza dia tsy mahay mamaly izy na mahavonjy azy amin'ny fahoriana. Dia hoy ny Jiosy taminy: fantatray ankehitriny fa manana demonia ianao. Efa maty Abrahama sy ny mpaminany, nefa hoy ianao: raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy mba hanandrana fahafatesana izy mandrakizay. Moa ianao va lehibe noho i Abrahama rainay izay efa maty? Sady efa maty koa ny mpaminany. Manao anao iza moa ianao? Jesosy namaly hoe: raha mankalaza ny tenako aho dia tsinotsinona ny lazako. Ny raiko izay ataonareo fandriamanitrareo, izy no mankalaza ahy. Tsy fantatrareo izy, fa izao mahalala azy. Ary raha hoy izao: tsy fantatro izy, dia mba mpandainga tahaka anareo koa aho. Nefa mahalala azy aho ka mitandrina ny teniny. Ravoravo i Abrahama rainareo ahita ny androko, ary nahita izy ka faly. Dia hoy ny Jiosy taminy: tsy mbola 50 taona akory ianao kanefa dia efa nahita ny Abrahama va? Hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina tokoa, fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho. Dia naka-vato hitoraka azy ny olona, fa Jesosy niherika niala teo ampianjan'ny tempoly. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo izany zava-miafina izany rahalahy, fa ndao mihevitra ny tenanareo endry ianareo, fa efa misy fahamafiam-po manjony Israely sasany mandra-piditry ny fanehoan'ny jentilisa, ary amin'izany dia hovonjena avokoa ny Israely rehetra, araka ny voasoratra hoe: hivoaka avy any Ziona ny mpanafaka, ary ampiala ny haratsipanahany amin'ny Jakoba izy, ary izao no fanekena aminy. Raha manaisitra ny fahotany aho, raha ny amin'ny filazantsara dia fahavalo izy noho ny aminareo, fa raha ny amin'ny fifidianana kosa
dia malala izy noho ny amin'ny razany. Fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra dia tsy misy anenenany. Fa tahaka anareo izay tsy nanaiky an'Andriamanitra fahiny, nefa ankehitriny ny tsy fanekeny ireny nahazoanareo famindram-po, dia toy izany kosa ankehitriny tsy nanaiky ireny mba hahazoana famindram-po ankehitriny noho ny famindram-po azonareo. Fa Andriamanitra nanidy azy rehetra amin'ny tsy fanekena mba hamindram-fo amin'izy rehetra. Amen. Ray Masino, manamasinana fahamarina, ny teninao fahamarina. Amen. Hitsenantsika ny afatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny ny hira fa 480 andininy voalohany sy fahatelo. dia mbola mitovana amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Tean'Andriamanitra hitondrana hafatra ho antsika amin'ity alahady ity dia ny epistely nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina toko faha 2:20 andininy faha 5:20 hatramin'ny andininy faha 2:30. Romanina toko faha 2:20 andininy faha 5:20 hatramin'ny faha 2:30 izay efa nivakiana tamintsika teo. Tsy miova Andriamanitra, izany hitantsika ao anatiny izany tenin'Andriamanitra izany. Ny epistily ho an'ny Romanina dia mikendry famonjena ho an'ny olona rehetra, na jiosy na jentilisa. Fiangonana tsy naorin'ny Paoly apôstôly ny tao Roma, fa fantany fa nisy fifandraisana tsy dia tsara loatra teo amin'ireo samy kristianina, ary mifototsy ny tsy hifankahazoana dia ny mahajiosy sy ny mahajentilisa, nefa samy kristianina efa samy nahazo famonjena. Ka eto amin'ity Romanina toko faha 2:20 ity no tonga amin'ny faratampony ny fanazavana fa samy novonjena daholo, na jiosy na jentilisa, na samy manana toetra miovaova azy. Ary ny tena antoko ny famonjena dia ny tsy fiovaovan'Andriamanitra eo anoloany ny fiovaovan'ny olombelona. Ka dia ampahany amin'izay fanasongadinan'Andriamanitra tsy miova izay no ampitaina amintsika amin'ity anio ity. Tatsika misongadina voalohany eto fa tsy miova amin'ny fitiavany Andriamanitra. Tsy miova amin'ny fitiavany Andriamanitra. Ambaran'i Paoly apôstôly ary fa misy zava-miafina lehibe eo amin'ny tantaran'ny famonjena. Hoy izy eo amin'ny andininy faha 5:20. Nisy fahamafiam-po nanjo ny Israely sasany. Rehefa nisy fahamafiam-po nanjo ny Israely sasany
dia nitodika tany amin'ny jentilisa ny famonjeny Kristy. Dia teo anatrehan'izay nanjary latsaka amin'ny firehareana ireo jentilisa tonga kristianina nahazo famonjena ka te hilaza fa efa nafoin'Andriamanitra ny jiosy. Eo indrindra mahatonga ny Paoly apôstôly hoe fa tsy tiako tsy ho fantatrareo zany zava-miafy zany raha lafa andreo mihevitra ny tenanareo ho endry ianareo ho endry noho ny jiosy. Dia ambara mazava tsara fa fitiavan'Andriamanitra ho azy ireo nahatonga ny famonjena hitodika tany amin'izy ireo. Ambaran'ny Paoly apôstôly etary fa samy tian'Andriamanitra azo famonjena avokoa na jiosy na jentilisa. Tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra te hamonjy zao tontolo zao na jiosy na jentilisa araka nambarany ao amin'ny Jaona 4:9 fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Samy nomen'Andriamanitra ho vonjeny zanan'lahy tokana avokoa na jiosy na jentilisa ary io fanomezan'Andriamanitra ny zanan'lahy tokana io no fitiavana faratampony ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo zao na jiosy na jentilisa. Tena tsy miova tokoa ny fitiavan'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra tia ny olona rehetra ho vonjena. Fa Andriamanitra mamposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Andriamanitra mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Hoy ny Tompo amin'ny Mateo 5:10. Sika olombelona manana fitiavana miovaova ary matetika ny tiantsika ihany ny tiantsika. Hita eo amin'ny fiainantsika andavanandro zany. Marina mandrakariva ny fampieritetana nambaran'ny Tompo hoe fa raha izay tianareo ihany ny tianareo, inona moa ny soa tokony ho azonareo fa na ny mpanota azy mba tia izay tia azy, araka ny Luka 5:2. Amin'ny ankapobeny nefa dia tahak'izay mihitsy ilay olombelona, izay tia azy ihany no tiany. Ary na dia samy kristianina ary dia mbola manana izany toetra mampalahelo izany. Ry havana malala, tiany olona rehetra ho vonjen'Andriamanitra. Nomeny ho vonjeny zanan'ilay tokana avokoa ny olona rehetra na jiosy na jentilisa. Mampianatra antsika izany tenin'Andriamanitra izany ho tiany olona rehetra ihany koa. Indraindray anefa ny samy kristianina ihany no mifankatia sy mifanampy. Nefa misy koa azy samy kristianina fa mifampialina sy mifanenjika ary mifanaratsy. Toy ny nataon'ny kristianina jiosy jentilisa tao Roma araka ny voalaza eto. Tsy mendrika ny maha-kristianina izany. Irian'Andriamanitra isika hanana fitiavana tahaka ny tiavan'Andriamanitra antsika, ka ny olona rehetra na iza dia ho tiantsika avokoa. Mbola mihoatra noho ny fiainan'ny kristianina zany no irian'ny Tompo fiainantsika araka ny teny hoe tiava ny fahavalonareo. Tiava ny fahavalonareo ary mivava ho an'izay manenjika anareo hatramin'ny fahavalo azy. Mbola tian'Andriamanitra ho tiavintsika fa izany no ijonontsika vavolombelona amin'ny maha-kristianina antsika. Tsy miova amin'ny fitiavany Andriamanitra. Fa ny faharoa izay hitantsika eto dia izao, tsy miova amin'ny fanekeny Andriamanitra. Mahalasa saina izay ambaran'ny Paoly apôstôly eo amin'ny 7:20 hoe fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra dia tsy misy anenenana. Nanao fanekena tamin'ny Abrahama Andriamanitra fa ho olo mandrakizay ny taranaky Abrahama na ny zanak'Israely tateo aoriana. Hoy Andriamanitra hoe ahatonga anao ho firenena lehibe aho sady hitahanao sy ahalehibe ny anaranao ary fitahiana tokoa ianao, araka ny Genesis 12:2. Tsy miova amin'izany fanekena nataon'izany Andriamanitra. Nisy eritreritra diso tao amin'ireo jentilisa sasany tonga kristianina fa efa nafoin'Andriamanitra ny jiosy. Ambareto anefa fa ny jiosy ny tena sampana amin'ny ray amin'ny fototra dia Andriamanitra zany tena zavaina ato amin'ny Romana 1:20 ity. Miazona tsy miova ny fanekena nataony tamin'ny Abrahama Andriamanitra. Ny kristianina jentilisa na ny firenena hafa ivelan'ny jiosy dia ambaran'ny Paoly apôstôly araka ny fanazavana eto amin'ny Romana 1:20 ity fa sampana natsofoka na Gresy.
dia ambaran'i Paoly fa tsy maintsy hiverina iray amin'ny fototra avokoa ireo sampana tena izy ireo dia ny jiosy rehetra izany. Ary dia malasa saina eto ry havana dia le hoe mandrapiditsy ny afenon'ny jentilisy araka ny 520 tapany faharoa. Ireo jentilisa rehetra ireo dia novonjena no ny fahamafiam-po nisy teo amin'ny Israely. Dia miandry ny fahavononan'ny jentilisa iroso amin'izany famonjena marina izany sy iaino amin'ilay famonjena marina dia araka ny tonkiran'ny pastera Arina Anjavolo ao amin'ny vala 507 hoe misy fetra ny fotoana azo amin'ny ranafo. Raha varomarina sady tsy taitra dia ho tahaka ireo virjina 5 adala ka efa voarindrina ny varavarana vao iantsoantso hoe tompo voay izay fa izy Jesosy Kristy amaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo. Mateo 10:20 sy ny 12. Paoly apôstôly manoka dia nilaza fa apôstôly ny jentilisy izy ka izany nahatonga azy iteny ao amin'ny Romanina 2:4 hoe ananany Grika sy ny firenena hafa rehetra ny endry sy ny tsy endry trosa. Ny fitoriana filazantsara itrosa tsy maintsy efaina io. Isika kristianina eto Madagasikara ihany koa dia mila resy lahatra fa ananany malagasy namantsika trosa ihany koa isika dia ny fitoriana filazantsara amin'izy ireo. Mazava amin'ny fanekena nataon'ny Tompo ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara amin'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Tsy miova iteny fikasan'Andriamanitra io fa tsy maintsy toriana amin'ny olona rehetra ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Ravana manala isika kristianina mihitsy no tsy mahatoky amin'ny fanekena nataontsika teo anatin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy miova ary tsy manenina ny amin'ny fanekena hamonjy atsika. Maro ravana amin'ny fanekena efa nataontsika teo anatin'Andriamanitra tamin'ny fotoana naovam-batisa, fon'ny raisina ho mpandray, rehefa notokanana diakona sy oloholona, rehefa navoaka sefala na mpiandry na mpitoroteny na katekista, rehefa natokana ho mpitandrina sy ny sisa. Fa firy tamin'ireny fanekena ireny no hijorontsika fa tsy miova mandraka kehitriny isika. Tsarovy ry havana fa tsy miova amin'ny fanekena hamonjy antsika Andriamanitra na toinona na manahoana klimatsika tsirairay avy, na manahoana ihany koa fahasaintsika mivady mpanekena. Andriamanitra tsy miova amin'ny fanekeny dia ny fanekeny hamonjy antsika rehetra izao. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, tsy miova Andriamanitra, tsy miova amin'ny fitiavana antsika Andriamanitra, fa tian'Andriamanitra ho vonjena avokoa isika rehetra na jiosy na jentilisa, ary tian'Andriamanitra ho tonga amin'izany fiainana ny amin'ny filaraka ny filazantsara izany isika olona rehetra. Eto koa ry havana dia mbola asehoan'Andriamanitra fa efa nanao faneken'Andriamanitra, nanao fanekena fa ny zanak'Israely dia efa napetrany tsara mihitsy hoe ary anareo oloko ary izaho ho Andriamanitrareo. Io fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely io dia mbola tazon'Andriamanitra mandrakariva ary tsy miova amin'izany fanekeny izany izy, tsy mivadika amin'izany fanekeny izany izy. Ary izany mahatonga hoe tsy misy anenenany, tsy anenenan'Andriamanitra, tsy ivadian'Andriamanitra, tsy ialàn'Andriamanitra. Zay moa hoe anenenana io, tsy ialàn'Andriamanitra izany fanekeny izany fa tazon'ny mandrakariva. Kanefa koa nanao faneken'Andriamanitra fanekena vaovao hamonjy ny olona rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia isika ihany koa nanaovan'Andriamanitra izany fanekena izany. Isika ihany koa tian'Andriamanitra hanao fanekena aminy mba hamonjy ny olona rehetra satria efa nahazo izany famonjena izany teo anatin'Andriamanitra. Dia irina ihany koa ry havana, tsy hiova ihany koa isika, tsy hiova amin'ny fanarahantsika n'Andriamanitra, tsy hiova amin'ny firaisantsika amin'Andriamanitra isika, fa ho tafatoetra mandrakariva eo amin'izay efa namonjen'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Dia an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra ao amintsika rehetra kosa izany tenin'ny Tompo izany. Amen.
ndeha hivavaka isika. Maharitra tsy miova tokoa ianao Andriamanitra. Zahay dia mety mivadibadika amin'ny fitiavana, fa ianao tsy miova amin'izany fitiavanao izany. Ary hitarinao azy izany rehefa nao tsinitsinina ny fitiavanao, ny olona nofidianao manokana dia nandeha tamin'ny jentilisa ianao hitory ny fitiavanao Andriamanitra. Misaotra fa nahakasika anay ny fitiavanao ary tonga miompianana aminao izahay na dia tena tsinitsinina tokoa azy. Mankasitraka fa tsy nanenina tamin'izay nifidiananao anay ianao, tsy nanenina tamin'ny fiantsonao anay ary tsy miova amin'ny fanekenao Andriamanitra. Olonao izahay, koa indreto miombona indray eo anatrehanao, na any atokantrano misy anay na eny an-dalana, any amin'ny toeram-piasana, mandray izao fanompoam-pivavahana mpitaindavitra izao, dia miombona ho tena iray ao aminao ka mametraka ny fiainanay sy ny fiainan'ny manodidina anay eo am-pelantananao indray. Tompo, meo fitiavana vaovao avy aminao izahay ary avaozy ny fanekenao Andriamanitra amin'ny fiangonanao sy ny tsirairay avy. Petraka eo am-pelantananao Tompo ny fiainanay ara-panahy, mba tena hanana risy-po vaovao izahay, hiavao amin'ny fandroran-tena masina ary hiorina tsara amin'ny finoana dia efa be amin'izay efa niantsonao anay araka ny fanompoana sy njarainao. Dia mankasitraka anao koa fa afaka miantoraka aminao izahay ny amin'ny fiainanay andavanandro, eo ny ara-pahasalamana. Ianao Andriamanitra ny toky sy aro anay, dia tsy misalasala izay mametraka eo am-pelantananao ireo marary rehetra ninina anton'izany, indrindra ireo miaritra ny fanaintainana vokatry ny valanaretina Covid-19, ireo mpitsabo sy mpitsabo-panampy misehatra rehetra eo amin'ny fahasalamana, miankina tsy miankina amin'ny fanjakana, ny fianakaviany ny marary, ny enti-manana amin'ny fitsaboana, ary ireo marary indrindra Tompo amin'irao fo ametrao ny tana maherinao ka akitsangany finaritra mba ho vavolombelony ny fitiavanao. Mangataka aminao ampionina ny manamanjo ary hanome azy ireny fanantenana ao aminao ilay tsy miova amin'ny fitiavanao. Maniry ny amanginao ireo voafonjy izahay ka nomezanao azy ireny fahafahana fao izay misy ny fanahy no misy ny fahafahana. Manantena koa ny jerenao ireo manana olana samihafa ka tsy hamelanao azy ireny irery eo amin'ny zavatra mampanahirana ny saina, mety mahavaky ny fony, dia ianao anery Tompo hanolo fiadanana izay mety ho fanahiana amin'ireny miatrika olana ireny. Ary azadoninao Andriamanitra ny firenenay, ireo ezaka rehetra ho fampandrosoana ity firenenay ity anie ho ambininao, ary mangataka aminao mba hanome fahendrena ireo mpitondra mahefy isan'ambaratonga, hanome fahendrena ny vahoaka malagasy sy ireo vahiny miara-monina aminay eto amin'ity tanindrazana ity. Ny fiangonanao manerana ny tany izay efa nanorenanao ny fanekenao dia azadoninao koa Andriamanitra ka hampaherezo amin'ny anjara fijoroana ho vavolombelonao mahafahazavana sy fanasina azy ety anivon'izao tontolo izao. Fatononay manokana ao anatin'izany ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ianao ampahery ny tompon'andraikitra eo anivon'ny foibe FJKM, ny mpanatanteraka rehetra, ny ao amin'ny sinodam-paritany isan'isany avy, tarihan'ny président synodaly, ny any amin'ny isam-pitandremana, tarihan'ny mpitandrina ireo katekista délégué. Tompo Andriamanitra hankany amin'izy izahay fa ianao no efa niteny momba anay mandrakariva ianao mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, koa dia ombay ny fiangonanao amin'ireo fikasana tsara rehetra izay heverina ho tanterahana. Miombona amin'ny fametrahana ny taom-piasana 2024 eo ambany tana maherinao izahay ka manantena indrindra fa hamakivaky ity taona ity
hialohavan'ny fandresena avy amin'i Jesosy Kristy na dia tena mbola ao anatin'ny fotoan-tsarotra azany hiazakazahanay. Miombona koa izahay ka mametraka manokana ny ray aman-dreny filoha ny braompiandraikitra foibe izay mitarika ny fiangonanao dia ianao anie ry tompo hanafiry azy sy ny ankonany hanome fahasalamana hantantanjaka ny finoany ary ahafahany tokoa manatanteraka ny fitariana hialohavanao Jesosy Kristy amin'ny vina izay efa napetraka voatosy filazantsara ny nosy Madagasikara, filazantsara manova ny tantara. Izany no vavaka sandratray ary iombonanay ampifaliana ny manonona ilay vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Eo alain'io ny anasahazao anay ary mamela ny eloka tahaka ny amelanay izay ny eloka taminay. Mazava-tondranay ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Koa satria naorin'Andriamanitra tamin'ny teniny ny finoantsika mitsangana izao hanonona ny fanekempinoana apostolika. Mino an'Andriamanitra ilay tsy tompana ao lanitra sy ny tany aho ary mino an'i Jesosy Kristy zananay tokana tontsika izay nitoritoroana tamin'ny fanahy masina nateraka marevejiny nijara napaka Pôntsio Pilato nomboana tamin'ny azo fijaliana matika nalehy nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ao any an-danitra mipetraka eo kavanan'Andriamanitra ilay tsy tompo avy any eviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manera amin'izao tontolo izao fiombonany olona masina famelan-keloka fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana izay antanterantsika ny rakitra isika ry havako. Maria no mifarakitra roa hatrany no tanterantsika. Ao anatin'izany dia ataontsika ny fihirana fanampiny voalohany. Fihirana fanampiny voalohany ary hotatazan'ny diakona ny rakitra.
fanolorana ny rakitra ny hira 5:7 andininy voalohany ihany ary dia atolotra ny tsodrano ao arin'izay. Iara-tsanga fikariavana maranatha. Raiso ny tsodrano izay tononona ho antsika amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy anao anie Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana. Amen. Mipetraka sikariavako anao vavaka mangina. An'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.